gasy rakoto. Atolotry ny aseamo radio anareo zao Gasy mahatoky loatra izy. tantara indray miseho nosoratany Aina Malala ary Nirina. Ho velominy izoma amin'ny Nirina, Christophe Rabearmanana, Valy. Miaraka amin'ny Ponina sy Nanja. Mandray feo sy mandrindra ara-teknika. Maniary vony. Mana tontosa. Nanja Razafin-Drakoto. gasy rakoto. Misy fivoriana honina rehefa mpampianatra sekoly alahady amin'ny sabotsy tolakandro. Za tsy afaka amin'izany intsony aloha atoato fa leo ilamina mihitsy. Dry fananiny ianao niova tampoka teo nefa hatrizay no nazoto be ry. Leo ary njaka, tena leo a. Aiza ve ko mbola tsy mpivady tsika nanao an'io andraikitra io a. Zaho nefa efa 10 taona mariazy tsika, tsy tapaka nampianatra sekoly alahady a, mivavaka tsy mitsahatra, fa nazaza ray aza mbola tsy azo tsika foana hatramin'izao. Vady malalako. Anga kosa moa dia hoe ahazona valim-bavaka ao nanaovanao an'io asa io fa tsy fitiavana an'Andriamanitra sy fanaovanao soan'ireo ankizikely ireo. Marina ny teninao, saingy sao dia ny fijanona kopiny tsotra aloha no mety. Jereo izao ry lalao sy rondrom-piaramonina amintsika. Vao mirava amin'ny fiangonana dia mody ry zareo fa tsy mandray andraikitra zany nefa efa firy ny azy ny zanany, sady milamina tsara ery ny fiainana. Anga tsy tadidinao ilay toriteny vao nentin'ny pastera tamin'ny lahady hoe aza mampita ny fiainanao amin'ny olona fa manimby zany. Zary njaka azo omenao moraly eo fa mandreraka ny saiko zany a. Ny fantatro dia tehana ny zanaka, ny taonako efa mandroso. Tsika nefa ity mbola vadoka boribory araka ny fitenenana ihany. Aza manao an'izany ary nini fa mbola ho avy ny anjarantsika. Ary za matoky fa tsy maintsy mbola azo zanaka tsika fa matoki fotsiny an'Andriamanitra. Zay ianao zay. Efa tamin'ny 5 taona lasa na hainao an'izany hoe matoki ny tompo zany fa hatramin'izao toa tsy hita ihany izay vokany. Mba tsy ilazako teny marary ianao dia aleo aloha hijanona eto izany resaka izany ka. Sady lasa izy marina. Tsy te hanao teny marary ahony izy. Fantatro ny tiany ambary. Araka ny filazan'ny mpitsabo tokoa mantsy dia zany manana olana tsy ahazona izanaka. Mety vokatry ny aretina nahazo atam-bola kely hono zany. Ene tsy maninona nefa zany fa Andriamanitra mpitsara marina izy ka ahatoky azy foana. Raha eo misaotra anao amin'ny zavatra rehetra fa matoa izao no mitranga aminay dia misy zavatra tianao atongavanao. Mamela ny eloko ny vadiko dia mangataka famondrapo azy a. Dia nanahoana ihany olo ilay zavatra mba nampanaoviko indrindra anto a. Sarotra be kosa ry sefisetra ilay zavatra mpanaovinao aka. Marina fa mpiara-miasa tsika ary te hanampy anao fa sarotra amiko ny hanatanteraka an'izany. Ny olana mantsy a dia nini mbola tizy manaja ny tokantranony. Sady mpiara-miasa tsika no mpiara-mirevy ihany koa fa so adindry a. Dia tsy misy hevitra mihitsy ve zany mba hampidirandre hiaraka aminy a. Fa maninona nefa raha ny tokantranonareo mivady no amboarina sy atao izay hiverenany amin'ny laoniny. Efa miteny indreo fa tsy mety intsony ny aminay. Ny divorce aroa nefa ho ampidiriny ko.
ka nareo koa nge angama maditra loatra dia izany no mahatonga azy tsy teherika anareo tsony. Ny anareo mivady eo ihany fa ny zanakareo no mampalahelo. Tsy misy an'izany ekifa izy mihitsy ny tsy matotra. Ny ankizy zao efa any aminy any ary amporosihany tsotia. Fa tsy tia resaka an'izany fa raha malahelo andry dia izay atateraka ny an'isany atao radio. ary iza tokoa izy mbola tsy tonga ato ampiasana ihany nefa fa mifiry zao Ohatry fa tsy hainao ihany ve sefsedra nanao sy ny taratasy ny permission anomaly ay tokoa moa. Zaho koa zany ohatran'ny olona matory atandroko dia nefa miasa be koa ny laoko dia tsy saroko tsony. Mangingina indray ahy zany fa tsy eto niny. Ny sefo koa zany ohatrany hoe tsy misy vehivavy afa-tsy niny irery eto amin'ity toeram-piasana ity. Fatadiavin-driza indray raha no raha keo sandry. Zaka efa tsy te hiaraka amina sipakely mbola tsy manambady ohatranareo tony. Zany eky efa lehilahy lehibe efa kely sisa dia 10 taona raha tsy fantatry. Olon-dehibe ohatran'izany ianao ko tsy nitokantranonao no ataonao izay hirindrany ara-dalàna fa loasana manatala an'izao vadin'olona rehetrarehetra izao. Dia gaga fa izay madama nandalo ny ara-niasa tato dia izay efa niaraka tamin'ny daholo. Haitsy ny vehivavy ihany izany lazaina fa mpanadala vadin'olona fa vavolombelona mahita maso amin'ity fisefona ity. Ary anga malahelo zato izy fa tsy asiako sirany dia mangina tampoka teo. Tsy kasindriaka mpiara-miasa sy mpiara-mirevy be fotsiny zany tsy izany ka. Vahoana Variana kely mamarana amin'ity zavatra ataoko ity aho ity le tatitra mikasika amin'ny fivorenana le anay omaly se fa sao adiniko eto indray ity ka. Eny ake voaraiko ity fa andraso aloha afindrako vivety eto amin'ny ordinaterako aloha dia jereko miadana eto ihany. Fa zay zavatra mpanoviko nry izay ho aza ataoko toto fa misy dikany be eo amin'ny fiainako nge zany. Raha tsy saro-bakolo koa niniko atao hoe eto aty mba indramiko dia mety. Eny resefo anao izay azoko atao mba hitiavany ianao sy hoe raha any aminao dia aza dimy fotsiny valosoako fa hono aloha fa isefo ity ve zany dia tena tsy afaka mijanona mivady rery mihitsy zany. Ka tsy efa voalazako tamin'indriva efa nisaraka izay ay tokoa moa azafady ka reny ary nareo mbola niara-mipetraka vitanao no niaraka tamin'ny vehivavy hafa ko maika efa izao nisaraka izao. Zahay vo azo ndry tsara ndry tiany mora mahazo resaka rehefa azavainy elaely fa za mihitsy tsoriko amindry fa rehefa miaraka izay sy nini dia mety tsy araka amina vehivavy hafa tsony raha ho azonao nini ahoana ondry teo voaray ho asefo ny teninao hatreto aloha aky izay olona tiako dia azoko daholo zany mbola tsy nisy nanda zany ka tsy fahafirin'izay vehivavy tiako izy ka tsy ho azoko. Tsy haiko aloha fa ohatry ny sarotra hodina be zany raha ny fahitako amin'niny ho hitantsika eo zany elo nenina farany fa rehefa tsy vita andry dia aleo anaovako azy. Nalahelo ireky malala ny akamaroan'ny tanora ao amin'ny sampana endreketako fa tsy afaka manao an'le tafika masina fanao isan-taonany amin'ny faritany indray amin'ity taona tiako. Isy tsy hitako izay mampalahelo amin'izany. Tsy efa nandeha foana ve nareo hatramin'izay taona vitsivitsy nahalehibe an'io sampana io anao teo izay. Tsy haiko hoe firy ny olona mba niova fiainana tamin'ireny faritra nanaovanareo tafika masina ireny. Betsaka nefa nijoro vavolombelona ho pastera na ny tompona andraikitra miara-miasa amintsika manao tatitra ty amiko ka. Zany dia efa nisy nahazo vila misy piscine veo na 4x4 veo ity na koa olona momba dia nahazo zanaka aveo. Ndray rery malalo fa nanomboka oviana koa ianao no mihevitra ohatran'izany manao zavatra ny nofo ambony noho ny zava-panahy efa miakatra ambony loatra kosa zany maro-piovana ao aminao zany ka. Andriamatonjaka vadiko lehibe ny sampana tanoro
Ny olombelona rehetra dia mba manana ny filany eo amin'ny fiainana andavanandro maha-olombelona azy, ary manana faniriana mba tiany ho tanteraka daholo. Ny mahantra mba te hanan-karena, ny marary mba te ho sitrana, ary ny mpivady efa elan'ny vadiana mba te hanana zanaka hiantso azy hoe dada sy neny. Zava-panahy zany sy hita maso ka mbola sarotra inono. Marina daholo izany voalazanao izany, fa tadidio fa mova Andriamanitra tsy mahazo manao amintsika zanaka tiany tahaka ny tanimanga izay eo an-tanan'ny mpanefy azy. Ary hoy Joba, mosoa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Nefa amiko aloha tsy misy zavatra ratsy ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Sa ve moa aresy lahatra anao eto e? Mahita olazaina foana ianao. Mandreraka. Tsy hoe mahita olazaina fa fantatro izay inoko sy ny fitiavany ahy dia mahatoky azy ahy e. Eno ahy e. Fantatrao izay inonao sy ny fitiavany anao, patati, patata. Aleo andeha hikarakara sakafo fa lany andro aminao eto fotsiny. Raha io, ankiniko aminao ny fiainako sy ny aniny vadiko iny. Tano izy mba tsy hiverin-dalana mandrak'izaina dia mafy amin'ny aza ny zava-misy eto anivon'ny tokantranonay. Dia ohatran'izany foana tato ato ny resaka ny vady pastera. Lasa kizitina sy masika fiteny mihitsy izy. Fizany toetra ny tokantranonareo daholo izany ry. Toy izy foana mivavaka fa ao ny misy ny heriny se. Tadidio foana fa efa zanak'Andriamanitra se. Ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia aoka ho adidiko ihany. Fa nisy fotoana fotsiny pastera, tamin'ny voan'ny laza ny dokotera fa zany tsy miteraka dia saika kivy sady nametra-panontaniana hoe nahoana no izaly mba azo lazaina hoe endry. Le tsy niaraka tamin'ny vehivavy hafa ankoatra ny vadiko na taloha na tao aoriana amin'ny fanambadianany dia mahazo an'izao anjara ratsy izao. Fa gaga nefa fotoana vitsy tato aoriana fa ny onona ny foko ary tsy miverina intsony izany alahelo izany. Izay le fagagana avy amin'ny an-danitra ry. Ny an'ny olona manko mazana ny hoe fagagana dia na malemy mitsangana na mona lasa miteny na zavatra tsy dia fahita firy toy izany. Anisany tokoa ireny fa fagagana ihany koa ny fananana fiadanana anaty na dia anatin'ny olana be menjady aza. Mahereza foana fa tsy adinoko ambavaka nareo e. Misaotra pastera fa eo foana ianao manohana sy mivavaka ho anay. Asanay sy adida petrak'Andriamanitra aminay izany se dia ataonay ampitiavana. Tsika roa vavy rehefa aveo mba hiaraka hisakafo indray fa efa ela ange tsika roa izay tsy niaraka firy mihitsy. Ndafa tsy misy olana zaniko fa tsy nitondra sakafo ndry androany. Tena tsy navita nahandro ankizy andro any nisy zavatra nanahirana kely ahy zay. Mety ankizy izany ary sao dia tokony teneny ny sefisetra. Fanganareo efa dre fa atao taitra be ndre ary iny tia mampiakanakana be andry fa saika ifanao fotoana hisakafo anganareo sefo ny saika teneniko teo. Ka izy miteny amin'ny foana hoe ndao mba hiaraka hisakafo oniko dia za tsy mazoto raha izay roa rery. Fa manina tokoa moa raha mba miaraka amin'ny sakafo olona mpiara-miasa kosa ve moa? Aleo ararotina ny resaka. Tsy maninona tokoa aloha fa masosotra kely amin'izay fotsiny aky. Maninona? Ny olona rehefa mahita lehilahy sy vehivavy miaraka dia lazaina foana fa pisipa sady tsy ny tany angehony ny faty fa ny vavambahoaka.
ny olona ki miteny foana fa ndry ihany ny tompony tena ndria. marina aloha izany tendry izany e. oay fa ohatra mbola tsy nilazaiko andry tokoa moa hoe nenake tamin'iza vao niditra kelikely tady tokoa angeka ka efa nitory fitiavana tamiko sefoiny e. ay ve efa nisy n'izany e mbola tsy nilazaindry tamiko izany ka dia ahoana ozy ndry. ay efa nikeo teniny izy vao niditra tany fa angamba tsy nahazaka. dia nilaviko avy an-tranoko inona moa ny azoko atao eo. eny e normal raha nilavindry izy tamin'izany fa zany efa dia ilaza zavatra amindry amin'ny mahampinamana antsika roa lazao sy tiandry lazaina e. maninona raha ekena amin'izay ny fanindry miaraka amindry e. fa iny ty lazaindry ry lanto zay angeka olona efa samy manambady e. haiko tsara izany fa eno hatramin'ny farany aloha ny teniko hoe nijaka tokoa moa tsy niteraka araka ny fitantarandry. e dia maninona ka maninona ho raha ekena ny fiarahanareo na dia akanataranaka fotsiny aza. nareo raha teo ilay saika hoe anangana zazako tsy aleoba izay zaza naloky ny kipo ve akiriny inia. fa hotana angeka izany ry lanto e. atao aloha dia avy eo mibebakako. nareo sefo angamo hiaraka ela be fa vo azo izay ilaina dia misaraka kiko. tena tsy sanyizany eky ary lanto a. tsy vitako izany nitsakitsaka ny tokantranona izany. marina fa maniry mafy ny ananjanaka fa na izany aza kia dia inona ho indry no lazaiko anjaka hoe iza ny nahabevoka. hitantsika foana kimy vahaolana amin'izany fa ndry ihany no erany fa tsoroko amindry a fa tena tiany sedra nge hony ndry tena potika be amindry mihitsy hony izy. fa taiza koa ny nahafantarandry an'izany. efa nampirisika foana izy mba hampiditra ndry aminy fa zany tsy sa raha nareo sedra tokoa moa angamba no miteraka dia inoko fa ho tsara kely ery izao ny zanakareo mampirisika ery koa aky zato ndriko. ay ve miteny tamindry an'izany koa izy fa ny angaviako andry akery lanto dia aloha mba resantsika roa ihany izany mba mahakamo raha misy olona hafa maheno a. raha mba fantatry ndry mantsy a efa saika tapitra ny raha nisy efiny daholo izay madama mandalo tato amin'ity orinazy ity. saingy mba tiako hanana taranaka fotsiny ny ampidirako andry aminy fa za kosa aloha tsy ampirisika andry hanimba tokantrano izany. ary toa tsy mamaly ndry ry lanto fa mianahana fotsiny. ahoana tsara ozy ndry teo azalazalazaina amin'olona ho aza ny resantsika roa izany. ay aza matahotra kindry fa za tsy mba mamadika naman'izany a. dia eritrereto ihany fa fanampiako andry amin'ny mahampinamana antsika ny anton'izany a. eny akiry namako a ao fa ho eritreretiny e. ohatrany vetivety dia ariva ny andro pastera rehefa mivavaka. zary tena tsy natsiarinao nakory nefa efa tamin'ny maraina ny sakafo farany. zany ry sy ity rehefa mitoka-mbavaka tahaka an'izao a rehefa tena mifatoka tsara sy a dia tsy hitahita kory dia vita. dia arak'ireny efa voalazako anao ireny pastera dia mba eo eto amin'ny-bavaka mivadiko sy nitokantranoko fa lasa nisy fiovana kely izay ho any nini e. aza manasa efa tsy fatinoka-mbavaka nareo mivady fa tsarovokoa fa hita ny tompo Jesoa ny ady misy eo aminareo ary tsy amela anareo irery sy fahanampy anareo. eny pastera za aloha mahatsapa mihitsy hoe misy heriny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra rehefa tena hiainana. angamba raha io ady atrehany io no hoe na kivy aka tsy nivavahako intsony dia asa fotsiny angamba. ka zany lazako an'se hoe mahandro soa foana amin'ny fanarahana an' Jesoa fa dio mihitsy mihemotra sy mijanona. tena marina loatra ny volazanao pastera. ono a roviana indray moa tsika zany le anao alim-bavaka amin'ny farany volana ry a hitan'Andriamanitra izao firehetan'se zao fa matoky fotsiny. efa fiainana le fiarahana miaraka amin'i Jesoa fa na misy valim-bavaka na tsy misy dia vonona foana koa efa tonga tsahady tsika ty andrasa ataoko makasisiny aloha ny fiara.
dia misaotra ny se ary nijaka niaraka tamiko teny tendrombohitra teny a. Marina fa na za rery ary dia afaka mandeha rery teny fa hafa ihany le mba misy namany e. Tsy misy isaorana re zany pastera, fa zara ny tena misaotra anao ihany koa. Dia mandrosoatra anao aloha se. Leo angamba aloha manaraka fa mety efa tonga koa zay niny ka mila mamonjy azy a. Eny ary fa velomo se, mampamangy any amin'ny ihany e. Veloma pastera. Efa jereko toy ihany le asanao fa mbola misy fanotsiana kely ataoko dia averiko any aminao ihany. Misaotra indrindra sefo. Afaka mipetaka aloha ianao fa mbola misy resaka kely mba tiako atao aminao ry niny Resaka mikasika n'inona izany tompoko? Sa efa misy vaovao mila vitaina malaky? Asa traitraitra fa tsy resaka asa kory zany fa zavatra hafa mihitsy tadidinao ve le resaka nataoko taminy ianao fony vao niditra tato? Herintaona lasa zay. Le resaka tadidinao sa mila veriko? Tadidiko tsara ka fa ny sefo koa dia vehivavy tanora ireo be dia be ato am-piasana dia mbola za ihany. Averiko indray fa efa manambady ange a sefo e. Satria izay le fitiavana ary nini ianao ihany ny tiako ato. Fa rehefa tsy ry dia tsy miaraka amin'izany izy zany fa raha tsy mahadiso ary nini angata aloha kely nidiranao niasa tato no mivadinareo. Tsy kosa ka efa 10 taona izay no nahavitany mariazinay. Ahoana? Inona mahataitra anao amin'izany sefo? Gaga fotsiny aho hoe fa 10 taona mivadina nefa toa mbola tsy manan-janaka nareo araka nitako tamin'ny dosianao. Eny sefo, mbola tsy manana tokoa izay. Fa misafidy an'izany mihitsy nareo sa azafady satria hoe miditra lalina amin'ny fiainanareo fa mbaliana fotsiny so misy azoko anampiana ihany mantsy. Tsy maninona fa efa noraisiko ohatran'ny havako ianareo satria izay ray aina hono iray vatsy. Tsy safidy akory fa misy olana kely hono mivadiko dia tsy afaka miteraka hono dokotera. Ndry mampalahelo ahy ianao raha izany fa tena tianao marina izy eny fa zany ve aky dia olana kely raha ianao zany ny teo amin'ny toeran'le vadiko mino fa tsy nisaraka tamiko mihitsy. Aza va hoe ny teninao sefo? Ka ny azy ara resaka tsy dia makaiza akory dia nisarahany tamiko fa tsy hoe manary azy fa matetika vokatry ny disatany aloha mba anisan'ny mahatonga ny lehilahy iray tsy miteraka. Fantatro tsara ny vadiko sefo zany vehivavy niaraka tamin'ny voalohany. Eny izy ve moa dia ilaza marina rehetra aminao fa aleo hoany amin'iny fa ianao zany tsy mba maniry hanana zanaka iantso hoe neny na mamao? Tena maniry mafy an'izany tokoa sefo saingy mbola tsy omen'Andriamanitra ary moa izay mivadiko ary raha ny fanariako mafy ny mba hitaiza zaza amin'izao fotoana izao aza dia tena tsy niambahamba fa nanaiky ny fangatahanao izao dia n'izao ihany saingy ahoana indray ny ianao koa dia asiana olana foana fa ianao sy ny vadinao zany sefosedra tsy mifamerina intsony. Araka izany efa voalazako anao zany efa nariny na ny zanako aza apresiany tsy ho tia tena malahelo mihitsy any fokorininy mino fa mba mikomprendre raha ihany ianao any izy ihany lasa nandao ny tokantranonay. Mety nisy zavatra nataonao tena tsy tantiny kosa angamba sefo amin'ny ankapobeny tsy mahavita mandao ny tokantrano izany ny vehivavy raha tsy efa antony goavana. Tsy haiko aloha izay fitsaranao fa marina izany lazaiko anao zany za rery zao no ohatranao mangina rery raha raikitra moa itsika aloha dia anorina fiainana vaovaotsika to hitako ety sady zany tokantranotsika feno fifankatiavana zanaka mahafatifaty kely zany akery niny ka ry izay sefosetra fa raha izany fitantaranao azy zany dia tena paradisa kely mihitsy raha tsika senao no hiaraka.
tena mametoka ianao amin'ny foko manontolo feny fitiavana fa ho tanteraka izany raha mety ianao. Manahoana daholonareo? Manga dia manga ne izany resakareo ato izany e. Manahoana kely Lanto? Azafady rehefa manapaka resaka. Tsy manapaka resaka izany eke. Resaka asa koa nge no nresahana eto e. Manahoana aloha ne salama tsara? Ie, salama tsara. Sefisedra ho ny tadiaviny Andriamatoa tale izao. Izany? Dia ankoatr'izay dia mivory daholo ny tsika raha pitsy maraina. Voaray aky fa misaotra. Tapaka indray izany ny resaka nefa efa saika nanakitra ny trondro. Voaray aky Lanto a. Aloha toy izana rehefa vita ny asa reny fa afaka mamonjy ny braonolo ianao zao. Andeha amin'le fitokana mbavaka miaraka amin'ny pastera ihany ve tsika? Ko raha tsy manakatao ako andeha andany andro any. Andray kosa mivavanao roniny manontany ampahatsorana ange dia tokony mba valiny tsotra no menao fa tsotra n'izany. Ka ianao manafitoana ako. Tsy efa nilaza taminao moa fa tsy andeha hivavaka antsony aho raha tsy misy lamina vaovao. Na mahita mpiara mivavaka any ary mahakamo aho. Ohatry ny mandatsa izany hoe aiza ihany izay valim-bavaka fa tao mbola tsy mitrotro zaza foana hatramin'izao. Ny sainao fotsiny manao an'izany fa iza koa ny ilaza an'izany e. Ny fikambanam-behivavy miaraka aminareo ary reny taoko tonga namangy anao taty vao tsy tonga taha elaela ianao. Na ny saiko na ny foko no miteny tsy maninona fa za rehefa tsy andeha dia tsy andeha ary nzaka. Ary teneno ny fikambanam-behivavy hoe aza makaty mamangy vangy aloha fa miasa be izy dia tsy ao an-trano foana. Iany ary malala. Tsy anerainao hiaraka amiko ah. Izay mihitsy. Aleo mba hajaina ny safidiko fa aza terena fantatro izay ataoko. Avelako raha aloha ianao fa andeha hiomana kely ah. Ohatry ny hoe masika be amin'njaka ry ve ahy e. Le izy nefa tsy fanahiniko fa lasa ho azy. Mahagaga nefa na dia maka fanahy mafy azy sedra mba hiaraka aminy dia ohatry ny misy miazona zany tsy anaiky azy. Tsy haiko nefa ny anton'izany. Fa reny eto fa aleo aloha mba hikarakara ny ato an-trano fa efa tsy miasa ihany. Ohatra ny novoratsy eky ireny zavatra niainana tamin'ny 2 volana lasa ireny. Kanaza koa raiky tena saika tsy ninony zavatra nitranga mihitsiko. Fa raha tsy nisy endry ny fijanonako teny amin'ny hopitaly ireny eky saika tsy nahalala n'izany manolo tena marina ho an'i Jesosy izany koa. Ohatra lasa fahazarana fotsiny fankanesana tany am-piangonana hatramin'izay. Kanaza koa rangeky tena nahatsapa fa mahatoko loatra amin'ny fitiavany Andriamanitra dia tsy fony ho very ahy e. Fa lasa nanamelo tena kely fotsiny aho hoe raha mba tsy nanaiky azy aho zao dia tsy nisy ny enana fohy. Fa raha tsy nanaiky azy dia tsy nisy ny enana fohy ahoana. Andro vitsivitsy talohan'iny lozina angeky dia asa fa toa nasesiky ny fititehana anjalaka loatra dia nanapa-kevitra fa hanaiky any sedra. Ary dia tsy nirarahiako intsony izany hoe fahotana sy fandikana didy izany. Ay ve akika nisy an'izany e. Dia ahoana ny toyana? Dia iny zoma maraina iny ny daty nofidiako ilazana an'ilay izy any sedra. Dia niara-ny sakafo tany amin'ny restaurant izay. Eno indry tsara nge ny zava-niseho tamin'iny andro iny e. Efa ela ny nanindriko amin'izao fotoana izao hoe tsika asianao rery ny ary sakafo aty amin'ny toeram-pisakafoana toy izao. Tanteraka ihany izy. Tena misy antony lehibe tokoa sefoa.
satria zavatra goavana eo amin'ny fiainako. Efa azoko tsaina mihitsy satria sambany ianao zao nanaiky ary sakafo rery amiko ohatran'izao. Matetika tsinona dia misy mpiara-miasa miaraka amintsika foana. Alefa so raha zato resaka fa efa atodina e. Sotrolo ny ranom-boankazo mandrapahatonga ny sakafo. Zawary sefisetra. Rehefa nandiny kela moko mba maniry mafy ny anana taranaka dia manaiky niaraka aminao zany veriny iny. Ndray marina avy ny lanitra ka tsy takatro. Tena faly be mihitsy. Moramora aloha ianao fa so en'olona eo aty amin'ny restaurant ange tsika io sao adinonao ka faly be mihitsy atsinonako. Iaraka tsika nefa kosa aoka mba tsy ahakasika ny tokantranoko zany tsy maninona zay fepetra lazainao fa rehefa mifankaty fotsiny tsika dia efa ampy azy zany. Na za koa raha ny tsy tia anakorotana amin'ny fiainanao ny tokantranoko ve efa potika dia ny anao koa noravako. Aza matahotra ianao fa par silence amin'ny fiarahantsika ary tsy ambara telontsika rery zany. Raha ny tena izy tsy mety zany satria fahotana eo anatrehan'Andriamanitra sy fahadisoana eo amin'ny fiarahamonina. Izany hoe mba te hananjanaka mafy dia ekeko. Tsy maninona zany akia mikomprendre antsika Andriamanitra. Ny fiarahamonina indray mba tsy ataontsika mahalala lininina mihitsy. Masitoma ary aloha fa efa retiko ny sakafo retiko. Tena azoto mihitsy moa zany. Aza matahotra ianao fa azo zaza mahafatifaty be ohatranao tsika. Ka lasa vavy aloha ny tianao ohatrany dia hoe ianao ery manome an'ilay zaza ary sedraka be famaritra. Andraika io se ary toa lasa saina izany mahalalako izany. Ahoana hoe ianao teo? Fanakaiza tampoka teo ary ny sainao la ho asa vavy ny tianao. Izay omen'Andriamanitra eo re dia tiako daholo niaraka i mahalalako dia ahoana tianao ve raha hoe anao sorty kely tsika ohatra hoe any am-pefina izay toerana safidinao tsika isantarana an'izany fiarahana izany. Aleo rehefa ho hita eo zany fa ny androany raha mety ianao sefisetra dia mba hera hody aloha fa mbola miandry any an-trano koa ny zaka fa hamangy mpiteraka any amin'ny hopitaly mantsy izay io. Na rehefa avy misakafo azy ianao dia afaka moto fa tsy maninona ka ary ajanony manompoka eo koa zany sefosefo zany ka sefoko ianaoko. Sefinao any ampiasana fa malalako ianao manombo so rehefa tsika roriry no miaraka. Andao ianao teriko ny fiarako vetivety ary efa lany ko reto ny sakafo. Tsy maninona fa aleo ihany andeha fiara fitateram-bahoaka so koa ianao mbola mita asa tsinona ny andro koa ty mbola toandro be. Raha zay no ampilamy mansainao dia tsy maninona omeko sarantalana ianao dia mandehana taxi. Oay ny akamam-piara-miasa ty miantso ty. Allo efa ongalisany andraso fa ho avy lesy afaka adiny ray raha elandrindra dia tonga dia any zay lesy andeha hisotro toka indray zany nareo mba irevirevy fotsiny akia sady mba anao arosazy an'izao vaovao mafaly zao tandremo ary sao entin'ny amamona ka irediredy eo dia miteny azy zay mahazo matoka ianao malalako fa tsy homamo zany zay ary fa mandra-piona niny tsy te hisaraka aminao zany mova tsy ohatran'ireny voity olona faolohany tamin'izaho tany amin'ny lycée mifatsapako izany tenako izany zay rery sedra fa aza mirediredy eo ianao ka veloma ianao veloma arake mahazo manoroka kely ve dia volanko lava ny lalao mbola ho ela rehefa veloma aloha ndrikoky zany veloma mandra-peo anary reraka zandry ny zaka afa karakaraiko ny sakafontsika fa mahafatifaty kely kosa le zazakely zanaka zandrinareo sady ngezy le riko dia nefa dia tsy nididiny raha zao bavy fa tafavoaka normal
Tokony mba ohatr'izany koa zaho rehefa teraka. Manao tenim-pinoana nga malala zany? Manao tenim-pinoana mihitsy ary nzaka. Tsara k'i zany matoki fa tsy maintsy omeny Jesosy zanaka tsika fahazamanahy ianao. Ohatran'ny manana fahatokiana be zany ny ato anatiko. Zaho koa ariko. Efa azoko saraintsaina sahady za mitrotro zazakely. Zany mila mahatoky an'Andriamanitra fotsiny tsika. Makaina tsara ary aloha nde hikarakara ny sakafontsika. Loza marina fa saika ny barataka. Mafy koa rehefa tsy zatra mamitaka sy mandainga no manao an'izany ka mifona ary vaty malalako fa tsy maintsy ianao an'izany mba hosoa antsika. Fa io kosa aloha vao fantatro hoe be voka dia isarahako tany ny sedrasedra iny. Tsy misy hiaraka mandrakizay zany eto. Aleo aloha mba hanokatra Facebook fa toa tsy mahita tory azany ary makaina eto. Inona indray ho no vaovao ato? Fa tsara ny sevosedra vety mipoitra amin'ny publication ty. Aleo efa kena ny soratra eto ambony. Tampoka loatra. Tsy mino ny saiko. Mandriam-piadanana sedra. Andriamanitra maty ve sedra? Lozy ty. Andraso hoe antsoko lanto fa izy zao malala an'izany. Atao tsy mandray ary izy zany. Tsy azoko mihitsy. Raso averina antsona ihany. Allô, lanto ve zao? Ay mamany, saika mba hitady any lanto ange azafady. Any amin'ny hopitaly hoe izy? Fananina tompoko? Accidenté? Ay, ok. Misaotra ary tompoko. Fa manina ianao malala, toa taitra be ianao. Maty angerin-jaka le sefonay dia lanto any amin'ny hopitaly. Kalma aloha ianao sao maninona eo koa ka fananina hono. Tsy haiko loatra fa tato amin'ny Facebook no nahitako an'izay dia niantso any lanto fa nyrenina indray dia tsy afaka niresaka be. Ary raha lehibe anareo no antsoina fa izy zao no mety mahalala kokoa an'izany. Izay tokoa angamba ny mety. Dia iny izay nakeny amin'ny hopitaly iny akiko. Ay ve ka nisy an'izany ary hitako anie izy tamin'iny falifaly be niaraka taminay sady izy daholo ny antoka ny laninay rehetra. Fa tsy niteny inona izy? Tsy niteny mihitsy izy ka faly loatra izy dia adinina fa mbola hitondra fiara izy dia anatitra anay tsirairay avy any an-trano. Tena nalahelo akiako. Ny tena nampalahelo akoho dia hoe raha tsy nanaiky azy mety tsy maty izy. Za fekiny tokony nitory filazantsara taminy nefa za indray ny mitondra azy tany amin'ny lalan-diso. Efa lasaka izany hitandry tsy dia za le tsy afaka niaraka akory ny antony fa le nieritreritra hoe maty tsy nandray an Jesosy izy. Dia izy rery vekiny maty taminareo dia mena tandray fiara. Aza manamelo tena amin'izany akindria. Efa izay ny anjarany. Ny vady aman-jana ny eto ambavaka raha tsy mandry ny saindry. Za kiny mamerina ny fifonana namporisika indry niaraka taminy Tsy misy fahasondrika izany fa nanamporisika ary indry rehefa tsy nanaiky angamo afaka niterena. Marina aloha zany za indray zao mba ilaza hoe asa miodikodina kaviana akavanana tsony aky fa akiny tanteraka amin'ny tompo no avy ainy manome anareo izay irinareo amin'ny fotoanany fa matoky fotsiny teniny. Tena niova be marina kindriko. Aiza ndry taloha izany ry lanto.
voaraiky nianatra ary namako a. Zay aky vo tena tsapako le fitiavany ray a. Afo nandoro ny lambako na ny revo na ny ditra dia tsy verenako tsony. Zara ry any tsy maty tao anatin'ny adalàna fa angamba dia very mandrakizay. Mitovy antsika. Za fotsiny no hoe olona efa nanolo-tena ka saika hiverin-dalana indray. Fa zao kia ohatry ny henoko sisy ndresaka tokoa fa ndre hono no tendren'ny talio sy efa isolo ny toerany sidra. Zany veky? Ho vitako veky izany? Ndray vitandre kosaka izany matolo ndry vao tendry a. Sady mifanaraka amin'ny diplôma ndre koa nge zany. Aleo fa ho hita eo zany e. Soarinao anaka. Manao ny ianao pastera? Salama tsara ihany foisaorana ny tompo. Mipetrapetrahanaka. Inona vaovaonao? Misy vaovao tokoa pastera. Ary tsy nampandrisaina le izy dia aleoko manatona anao fa ianao moa no efa ray aman-dreny am-panahy. Tsara zany anaka ary misaotra nametraka fitokisanao aminay mpanompon'Andriamanitra. Voalohany dia misaotra anao mbola nahatoky aka nanaiky niverenako amin'ny asa fanompony indray. Faharoa pastera dia nisy zavatra nitranga ohatran'izao a volana vitsivitsy lasy zay ka mba hozaraiko aminao satria efa niezaka nanadino an'le izy ihany afa tsy mety. Lazao ary anaka. Dia zany pastera ny zava-nisy tsy mbola nisy inina mihitsy akory taminay sy Josefinay io fa vao fikasana ihany kanjo izy nidosy ny fahafatesana tampoko izay. Misaotra anao ny tantarany marina tamiko satria vitsy ny olona samy laza ny marina sy mitsotra ny fahadisoana taonao. Manarak'izany aza manameloka ny tenanao fa Jesosy efa namela ny eloka ao. Ary tsaro fa tena tian'Andriamanitra loatra ianao dia tsy voy no latsaka amin'ny fahotana. Azon'Andriamanitra nataony ny tanany ain'le sivinao. Saingy izay aloha nyfatany fa mety moa izy no mpandahatra ny fiainantsika dia manaiky tsika. Zany tokoa angamba pastera. Fa hono dia ho lazaiko anjaka vadiko ve ny zava-nisy pastera? Ny amin'izay indray dia miankina aminao ihany. Angatao ny fitarian'ny fanamasina izay efa ao anatinao dia izay lazainy no tanterao. Rehefa vita ny resantsika dia ametra tanana aminao dia hivavaka ao anao. Dia mbola mamerina ny fisaorana ao anao foana pastera ary aza tononam-bavaka moa e. Tsy adinoko am-bavaka izany mihitsy nareo rehetra ka Jesosy any nasitrana tanaty rehetra dia aza manahy fa za mino fa mbola nao asa makaka lehibe eo amin'ny fiainanareo izy. Amen pastera. Amen. Ilosako ary aloha ianao pastera fa mbola monjy fotoana kely koa io. Ndao ary tsy kivavaka milohan'ny andehananao e. Fa iny zany mahasomokotra amin'ny malalako izany e. Manomana ny lesona ampianariko ny ankizy kely any am-piangonana Rampitso akiry malala. Zany ndre ohatra no manofo zany aky ary ninia nieritreritra ny fiainantsika herintaona lasa izay. Ka manofo tsara hono ny vadiko sa manofo ratsy e. Za lorin-jaka dia tena mamerina foana ny fisaorana anao ny amin'ny toe-ponao sy ny namelanao ny fonako tamin'ireny zava-nisy ireny a. Tsy hoe vadiko ianao dia mandoka anao fa raha lehilahy hafa ny teo amin'ny toeranao mety ho hafahafa ihany a. Zay anga ny ilazako fa tsy mahaty antoka mihitsy ianao nanambady
Vazivazy zany fa tsy zany tokony hisoranao fa ny tompo. Izy mantsy ny miasa tato anatiko dia zana natateraka izay lazay sy nasainy natao fotsiny. Marina izany teninao izany. Tena efa mipololotra misaorana azy isan'andro tokoa ny vafakoron-jaka fa raha tsy izy tompo Andriamanitra ny azona antsika sy ny fiainantsika dia efa tsy ohatr'izao tsony angambitsika. Tena mahatoko loatra izy ka. Zao ty ny fifandraisantsika niverina tamin'ny laoniny moa ianao koa niverina tamin'ny asa fanompoana sy ny firehetana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ary aza manahy ianao vadiko fa tsy misy ho tsaroantsika intsony izay ratsy tamin'ny lasa tany fa ilozaka aloha anao fa sao tsy vita eo zavatra ataonao io moa. Zaho koa nesaka anontany anao an'izay fomba tianao andrahoana le laoka fotsiny. Ka efa dia efa nataonao sahady saika hoe rehefa mahavita an'ity dia anao an'io. Ataovy amin'ny fomba fahandronao rehefa tiako foana. Saotra anao atompo fa raha tsy ianao tena tsy ohatr'izao ny fiainako. Mino aho fa ny zavatra miseho rehetra eo amin'ny fiainako dia mahasoa daholo. Ary na dia mbola tsy manana zanaka izay hatreto dia misaotra fa mahatsiaro sambatra. Way, manao ny lato. Inona vaovao? Ary manao inona eto mba vaditsena eto kitindry? Avy ny tsena k'izy sy njaka. Fa izy mbola niverina kely fa nisy zavatra adinonay. Ary oatra mifalifaly be tsy ohatry ny isan'andro anie izany. Fa ngaki tena hita be ny amin'ny endriko. Eny saika tsy ho lazaiko ihany fa hoe tsy fanao. Nefa mondry namako akaiko dia tsy maninona izany fa misy inony? Isorana an'Andriamanitra be dia be aky fa tany amin'ny dokotera izay mivady tamin'ny maraina fa tsy dia ho forma loatra. Akory ny akakanay sy njaka fa tsy mararo ny hafa mitoejaza aky. Tena manao izany? Be vokindry? Eny Kirlanto Faly be aky raha tany am-piasana dia efa mifiheniko mafy mihitsy rehefa antsika moa aty etsena. Iko maninona? Dia arapainako izany dia mirary soandry atody so ny voaka. Ty tamin'ity njaka. Manao ny lanto? Manao ny njaka? Dia sady faly miarabanareo roa amin'izao fahasoavana azonareo roa izao. Misaotra lanto Andalotsika iara-iala etaeta ery apiteria. Tena hevitra mety mihitsy izany sady zako izany tena mangetaeta be mihitsy. Sady vaovao mahafaly be ohatr'izany kosa ve tsy mendrika arozazy be. Dia zany pastera vaovao mahafaly be anay ary tsy andrinay mihitsy akanesana ty aminao. Dia arabaina zany nareo mivady ryse dia tonga vasoa mivahiny za koa mimbona hafaliana aminareo. Tena hoe misaotra anao eram-poeran-tsaina izay pastera fa betsaka loatra ny vitanao taminay. Ombako mana izany fisaorana ataon'ny vadiko aminao izany pastera. Ny voalohany indrindra dia ny tompoandriamanitra ny sorantsika. Manarak'izany za koa misaotra anareo satria na dia ataon'Andriamanitra fitaovana ary moa nefa tsisy olona mino na manaiky izay teny mba ampitondray ny ahy dia inona moa izany dia mahereza foana fa tsisy zava-mahagaga izay tsy hain'ny tompo na dia izay veriny olona fa impossible aza. Marina loatra izany pastera. Mila faharetana fotsiny miaraka aminy raha hitako amin'ny tranga nisy teo aminay mivady manokana. Za nge pastera tena efa tsy nanam-pahintsony amin'iny fa rehefa hoe niverina tamin'ny laoniny fotsiny fifandraisako tamin'i Jesosy ny fiaina tokantranonay dia efa faly moa dia tsy adinon'Andriamanitra ilay fangatahana efa ely iny. Andriamanitra ny fahagagana sady Andriamanitra ny fahatsarana ny andriamantsika ry izy mivady dia manana ny fotoana izy fa arak'izay lazainjaka izay hoe
mila faretana tsara fotsiny miaraka aminy. dia arapainareo nahazo farasidimby ry Nini a. Misaotra kia. Dia tena farasidimby mihitsy akiko. Tonga dia kambana mena tabe izao. Ny indrindra izao no andrasana. Ohatray, fa nga efa fantatry raha misenjaka koa e. Inona ny fantatro? Tsy izany re ry izy mivady fa sady mamangy aho no mitondra nyity fanasany ty koa. Fanasany inona kiry lanto? Tikia, fanahinena natao surprise mihitsy le izy e. Ahoe? Ohatray aky? Atao mariazy ve ndry? Faly kia. Eno ba? Atao tsy hitahitanay mihitsy. Hita ka nareo variana amin'ny fiandrasana zazakeloko. Kamboko izany fa nianatra tany ampitan-dranomasina le fofombadiko dia vao tonga izy dia ny fikarakarana andrarahanay no masony voalohany. Ary zange ki dia gaga hoe tao mbola tsy hitahitako fampitaritarika tamin'olona mihitsy ndry e. Ai filazandry azy koa ki dia mampome. Hita fizanoko. Sady mba tiana atao surprise ho antsika akory e. Dia tonga avasoa ki ny andro malaza ry lanto a. Sady ity mbola amiray volana. Efa matanjaka tsara za sy ny zazakely amin'izany. Misaotra betsaka kia. Hoay efa taitra le manao mangamanga. Io moa izany lahy dia le manao mavokely ny vavy. Mazava ho azy. Lehilahy ki dera ny fiantsoana azy a. Moa le vavy kosa saotra. Sanany mafatyfontery reto izy. Ao aloha mba drotroko dera fa izy efa mba taitra ihany. Fa andeha karakara taratasy kely vetivety aloha malala. Efa afaka mivoaka ho mantsy ianao fa tsy misy olana ny fahasalamana. Ohatry manino ve kizary lanto hoe zanako reto zasy reto. Ka nazako arange ohatra ny tsy mino mihitsy hoe niteraka ndry e. Mahagaga ki Andriamanitra. Mahatoky loatra izy. Tena efa maro loatra izay profitako izay. Mahatoky io Andriamantsika io. Isaorana neny anaranomasina. Natolotry ny asemo radioanareo teo mahatoky loatra izy. Tantara indray miseho nosoratany Aina Malala ary Nirina. Novelominy Zoma amin'ny Nirina, Christophe Rabearmanana, Valy. Miaraka tamin'ny Ponina sy Nanja. Nandry feo sy Nandrindra ra teknika. Mamy Arvony. Nana Tontoza. Nanja Razafindrakoto.